Ankavalina indray tompoko lasy tompoko vavy ny mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ialana tsiny ny fahatarana amin'ny fampahalalam-baovao no ny fahatapahany herinaratra avy hatrany kosa dia ny lafin'ny politika no isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Misy ny tsy tomombana araka ny fanehoan-kevitry ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tara kosa ny fahatongavany iraky ny firenena mikambana avy amin'ny sampana misahana ny fanohanana ny fifidianana na ihany koa ny EAD ao anatin'izay. Raha ny fanazavana nentiny dia tokony ny alohan'ny fifidianana aloholona no nisy ny iraka toy izao fanazavana. Tara ny fahatongavan'ny iraky ny firenena mikambana avy amin'ny sampana misahana amin'ny fanohanana amin'ny fifidianana na ny division assistance électorale io nambaran'ny filoha nasional ny antoko tim Marc Ravalomanana taorian'ny fionana teo aminy sy ny iraka tarihan'Andriamatoa Simon Pierre na ny Telanio. Raha ny fanazavana nentiny dia tokony ny alohan'ny fifidianana alohola no nisy ny iraka toy izao. Tara izy zay vao tonga taty orinan'ilay fifidianana sénatorial izy vao tonga zay mantsy ny fanontaniana nataoko tamin'ireo nareo ve tsy tara satria tamin'ny alohan'ny nanaovana fifidianana sénatorial nareo ny tokony tonga dia nahita tsara ny zavatra nisy teto. Marina zany izy fa mbola isy ny fifidianana ka zay ny mahatonga anay ity sady manao manao mission zay afantatra hoe na marina ny tena ilain'ny Madagasikara satria nangataka izany ny gouvernement araka ny fanazavana tao dia nangataka izy zany hoe mba te halala ny hevitra izy na ny hevitra marimarina koa atao amin'ny tim hoe inona ny hevitrareo amin'ny zavatra misy eto Madagasikara sy ny fandehan'ny raharam-pirenena ary ny politika indrindrindrindra. Izy hoe ny tena ilainay amin'izao fotoana izao dia ny ampanaovina formation ampanao politika eto Madagasikara satria nandritra ny 5 taona enina taona ho tany Afrika samihafa be ny fomba fisainan'ny politicien eto sy ny any ary be loatra hoy izy le parti politique eto Madagasikara zay tsy hita zay andraisana azy toy zay hoe raha mbo azonareo PNUD avy any amin'ny Nations Unies mantsy izy ireny atao no mandefa olona manao an'le renforcement des capacités filazana azy na manatevina ny fahalalana zany hoe etika politique zany. Anisan'ny nametra-panontaniana tamin'Andriamatoa Marc Ravalomanana ihany koa ny momba ny fifanatohany eo amin'ny antoko Tima sy Mapara. Tsy hitako mihitsy tsy mamety an'izany hoe alliance zany raha ilaina ny alliance fa misy fotoana ny dolo ny zavatra rehetra raha ilaina le alliance ko nisy alliance nataonao ny tany Maputo reny ve reny zao le Valéry iny de le Simon Pierre nahita tsara nanaovana alliance tany miaraka zay tany raha ilaina dia atao le izy raha ohatra hoe tena mety ny ampandrosoana Madagasikara rehefa tompontsoan'ny firenentsika dia vonona foana izay ato amin'ny tim fa tsy intérêt-n'olona anankiray na sahala amin'izany no isindrisy ary zany ane hoe mitondra antsika any amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Amin'izao akatoka ny fetin'ny Pasika izao miantso fitoniana politika ny filoha nasionaly ny antoko tim.